Tehaka dia satria falitsika fa mbola miteny Andriamanitra. Tena arena zany hoe Andriamanitra miteny zany. Amen. Ary mino fa androany dia hiteny eo amin'ny fiainantsika ireo indray ny tompo. Zavatra anankiray no angatahako mba homentsika azy sakafo mifonao dia mangetaeta ny teniny. Salamo fa 7:120 nandeha fa ny teniny izy mba anasitrana azy sy anafaka azy amin'ny longozy ny anjerany. Ary ny fahamarinana rehefa fantatrao dia ny marina no anafaka anao tsy ho andevo. Jereo tsy anara-piangonana le izy tsy pasteur le izy fa parole le izy. Tsy haiko inona ny zavatra ilanao vonjy androany maraina. Tsy zano anao le izy, tsy le pasteur vao eo, tsy zay pasteur isese teo inkeo, tsy hoe ty toerany ty majika. Teo vao tonga eto dia misy zavatra mitranga ho azy eo fa ndao mako fotsiny na dia 10 minitra aloha ny fiafarany misy zavatra mitranga foana. Teny tsy voaray tsisy ininaka 10 minitra aloha afaka anao Andriamanitra efa be dia be ka hita ohatr'izany tena vitan'i Jesosy zany. Fa maty antoko tsika raha voarayntsika izay irintsika fa tsy nandrehan'Andriamanitra ny tenitsika. Dao tsika hiteny amin'ny tompo mitenena amiko indray androany mitenena vaovao indray fa tena mila ny teninao ny fiainako. Misy zavatra be dia be mifamoafao, mety olana tsy mety mivaha, misy zavatra manahirana, mety misy aretina, fanaintainana, fampahoriana, mety efa niezaka tsika nitady vahaolana fa mety tsy nahita vahaolana. Androany maraina omeko anao ny vahaolana, Jesosy ny vahaolana. Amen. Asa raha fotsiny tananao dia tenen'Andriamanitra tompo mitenena amiko. Tena mila vonjy vonjeo amin'ity zavatra manjoa ty. Mitenena amiko fa raha hiteny ianao dia misy zavatra mitranga sy miovy eo amin'ny tontolo-piainako. Raha tsara indrindra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny fankasitrahana anao no hofahofana tanana. Iombonanay fo eto amin'ny fanatrehanao. Isaoranay ianao fa masina ianao. Masina ny teninao, manasitrana ny teninao, manokatra ny maso-panahy sy ny saina, ny aina sy ny momba ny amantolo ny fahamarinanao, manafaka ny fahamarinanao. Misaotra indray andro maraina, maraim-baovao, fiaingana vaovao, rivotra vaovao, fanantenana vaovao. Misaotra fa famindram-ponao vaovao dia tsy misy ifandraisany amin'izay nitranga omaly sy tamin'iny herinandro iny, tamin'ny volana iny sy ireo taona lasa ny fanesy fa misy tanana misokatra be avy aminao indray androany vonina ndray an'izay rehetra miverina eo aminao. Rehetra izay miverina eo aminao miteny tompo fa tsy vitanay ny fiainanay fa mila anao zahay. Mitenena indray androany maraina fa ny teninao namoaka mazava vao anaty aizina, ny teninao nampisy zavaboary avy anatin'ny tany, ny teninao namen'ny tany amin'ny biby maro samihafa na tonga ny edena tomombana, ary avy amin'ny teninao tompo no anan'ny fanantenana fa afaka hiova ny zavatra rehetra indray androany maraina. Ny aretina afaka hivadika ho fahasalamana, ny fahaverezan-tsaina hiverina ho fiainana ara-dalàna, ny fahafoanana afaka hivadika ho tonga fahafenoana, ny fahatongavan-tsaina ho tonga fahatongavan-tsaina, fahavarom-barianana hivadika ho tonga fifohazam-panahy, ary ny indrindra mety endrika fifantohana diso, mety any amin'ny vola, asa, zavatra ilaina, irina sy nofo afaka hiova zany ho tonga fifantohana any amin'ny zava-panahy. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Ianao no teny hoe sambatra izay nona sy mangety eto amin'ny fahamarinana fa izy no vokisana. Vokiso fahamarinana tompo ny zanaka tsirary amin'izay tonga eto androany tsy mora ny tonga eto maraina kanefa noho ny amin'ny fitariana sy ny famindramponao dia tonga eto izay ary isaoranay ianao fa avy aminao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Teka mafy eo antsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety tena eo kaikinao tonga so eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe hiteny aminao Andriamanitra hoe avy reny zay hiteny aminao Andriamanitra hoe dia izavatra hitranga hoe satria tsy tenin'olombelona le izy hoe fa teny avy amin'Andriamanitra hoe. Raha mino ianao fa Andriamanitra ny teny sy ampiteny eto dia mity hafa-mafo an'Andriamanitra ianao. Amen. Anoboako azy dia tiako ho fantatrao ny ao am-pon'Andriamanitra alohan'ny ilazako hoe inona ny loha hevitro mety tompo antsika androany. Ozy izy Jesosy rehefa teo amin'ny azo fijaliana izy eo amin'ny Luka 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raika ahoana izy mamela ny elony io
tsy fantany zay ataony dia nanaovany loka no fizara ny fitafiny. Misy ireo marika anankiray tiako iomananao ireo marika anankiray ampiomananao hiatrika an'Andriamanitra mba ho fantatra hoe ahoana no ahafahan'Andriamanitra mamototra ny fanirinao tsy fanipaka amin'ny sitrapony. Mazava zany ny fanirinao tsy problème, fa raha ohatra tsy mifamatitra amin'ny sitrapony dia lasa problème. Satria le hamaly anao manana programa, fa tsy hoe tereniny zava-mitrango eo amin'ny fiainanao izy dia hanao zavatra ho anao fotsiny izy. Mitsinjo lavitra be Andriamanitra, tsy le manjoanao androany fa le tiany ataonao sy le tiany hampanaovina anao, satria mifamatotra ianao sy Andriamanitra. Dikan'izay raha hanao zavatra ianao manontania azy, satria raha hanao zavatra Andriamanitra ho eo aminao izy. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Enoy amin'izay ne dia hanomboka isika. Raisiny cocktail aminaran'i Jesosy. Mamelany elon'izy izy fa tsy fantany zay ataony. Jesosy tsy niteny hoe mamelany elony fa tsy manan-katao izy, tsy manan-keti-manana izy. Tsy any amin'ny moyen nangatahany Jesosy famelan-keloko, fa any amin'ilay zavatra ho atao raha omenanao ny fafana manao an'ilay izy. Raha marary ianao androany maraina, hoentinao ezaka ny fahasalamanao, fa Jesosy efa miteny melo mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Melo dia efa lefany. Dikan'izay tsy mifahasalamanao problème androany maraina, fa ho ataonao inona le fahasalamana. Tsy le vola tsy ampy lava io fa ho ataonao inona le vola. Nanaovako vola ve pasteur? Karakarako any menakavy kely. Tonga dia zéro. Mety ho gaga ianao fa maninona ny zéro le karakara any menakavy kely, satria tsisy Andriamanitra zaniko. Zany hoe tsy mba hasianao mihitsy hoe ty ny fahamatorako amin'Andriamanitra amin'ny zavatra omeny ahy. Tenenino akaikinao, sady tsy mahazo misaraka amin'Andriamanitra ianao hoe tsy maintsy asianao Andriamanitra ny zavatra rehetra hoe momba ny fiainanao. Eto mba afaka pasteur mba azo asa, inona ny ataonao raha vao mahazo asa ianao? Inona le ho ataonao? Dia mivaly teny hiasako. Dia afaka mamonjy fomba afaka avy ianao? Tsy ho afaka tsony ka ve miasako. Dia hoe mason'Andriamanitra tsy ianao miasa mihitsy aloha ny ilainy zao, fa ianao ahorona aloha fiainam-panahinao, satria ny asa ho vita ihany fa mandrakizay milomanina. Miaino ve tsika teo izy Jesosy raika eo mamelany elony fa tsy fantany zay ataony, any amin'le ataony fa tsy any amin'le enti-manana anaovana an'le izy. Mety ho hery, mety ho tanjaka, mety ho fahasalamana, mety ho tombonandro, mety ho fitaovana, mety ho asa. Tsy haiko hoe inona le izy mangataka ianao mba azo tokantrano, ho ataonao inona le tokantrano, le zavatra ho ataonao. Ary mino fa androany maraina dia andray fanotsiana avy amin'ny fahamarinan'ny tenitsika mba ho hainao manintsy ny ao anatinao, ahafahanao manome voninahitra n'Andriamanitra, ka rehefa hitan'Andriamanitra ny ao am-ponao ka hanome izy dia tsy hamitaka ny tompo ianao ary tsy hamita teny ianao. Amen. Andro manokana antsika dia hijery loha hevitra anankiray napitondra ny lohateny hoe za miaina ny filazantsaran'i Jesosy. Ndao eraka merin'izany tsika isa roa telo, za miaina ny filazantsaran'i Jesosy. Jesosy dia nidina namonjy ianao satria very ianao raha tsy tonga izy. Ny nahatonga ny zanak'olombelona very dia satria nandika an'izay nilazain'Andriamanitra izy tao edena, ary niepita tamin'ny taranaka le fahotana. Dikan'izay vao nanoty Adama dia nanota daholo ny taranany rehetra. Tsy afaka mamonjy ny tenany ny olona very, fa tsy maintsy misy olona maka ny toeran'le olona very. Ary le olona maka ny toeran'le very tsy mety koa raha very. Mazava tsara zay. Dikan'izay rehefa nijerevana zany ny taranaka ny zanak'olombelona rehetra, ny humanité tout entière, tsisy na dia ray aza ka marina. Nandray décision Andriamanitra, nidina tonga olombelona. Tsy Andriamanitra ny namonjy ianao, fa izy tonga olombelona naka ny toeranao. Dikan'izay raha nijanona ho Andriamanitra izy dia tsy afaka naka ny toeranao. Aztsika ve? Fa tsy maintsy tonga olombelona izy naka ny toeranao. Niaritra zavatra be dia be Jesosy mba tsy ho very ianao. Jesosy 100% olombelona fa 100% Andriamanitra ihany koa. Amen. Rehefa nalainy Jesosy ny toeranao
dia tsy verytsony ianao. Amen. Fa ny olana amin'izay ny olana ary zay mahatonga le izy tsy maintsy resantsika mbola mameriny tena ny olona mandrakandroany na dia efa nivonjeny Jesosy ary mba tsy ho very. Ohatra fotsiny teny Andriamanitra aza makany ianao fa lavaka ny ao dia alain'Andriamanitra le olona dia atodiny ho any amin'ny lalana tsy misy lavaka fa ny sitrapon'le olona mbola te handeha indray izy anaty lavaka. Ny famonjeny Jesosy tsy nanampina an'le lavaka. Mazava zany e? Fa raha miverina eo amin'le lavaka efa nanafahana anao ianao dia misy lôzika anankiray latsaka ao indray ianao. Atsavo zao ny tana raha mahazo tsara hoe Baiboly dia milaza fa ny tambon'ny ota dia fahafatesana. Nidin' Jesosy nandresiny fahafatesana ary pirofo fa niraisintsika Jesosy tamin'ny fandresen'ny fahafatesana dia afaka mitahotra fahafatesana izay nandray famonjeny. Tena kaikinao raha nandray famonjeny ianao hoe dia tsy tokony hatahotra fahafatesana hoe. Amen na? Tao jerentsika anie izay teny izay ao amin'ny bokin'ny Hébreu vetivety. Teneno akaikinao misy zavatra nentin' Jesosy hoe. Teneno izy. Dia mila voarahinao le izy hoe. Amen na? Ozy izy ny Hébreu toko faharoa andimy fadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 2:15. Ary mba hanafahany izay rehetra nandalo ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Zany hoe anisan'ny mandany fotoana zany eto amin'izao tontolo izao dia ny fahatahorana fahafatesana. Nidin' Jesosy mba ho afaka amin'izay tahotra izay ianao. Androany maraina raha hiaina ny filazantsaran'i Jesosy zasa ianao dia tokony ho afatahotra aloha. Tena kaikinao aza matahotra ianao hoe. Tadio tsara fa ao anatina ady anankiray izay matahotra ny resy. Zay mahatonga an'Andriamanitra mamanginy ao anatinao mba tsy hisy tahotra aloha ao anatinao, tsy avy amin'ny herinao, satria raha ny herinao na zako ary atahotra. Azontsika ve raha ny herinao resantsika ho vita sa tsy ho vita na zako ary atahotra ao anao. Satria voafetra ianao ary voafetra koa. Eo amin'le fetra mihitsy ny tiako isokafa amin'ny fonao hijery sy hibanjina an' Jesosy fa zay tsy vitanao hatramin'izay afaka avitain'i Jesosy zao maraina zao. Azo hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ny anton'le tahotra dia ny fisaintsainana hoe tsy vita tsony na hoe misy zavatra hiverina na hoe misy zavatra loza rapitso. Fa tadio fa rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao tsy maintsy tsara fefary ianao. Omeko anao garantie miaraka amin'ny taratasy sy ny ohatran'ireny mividy entana any amin'le vrai. Aleloha, vrai kosa aloha resahako fa raha miaraka amin'i Jesosy ianao sady tsy ho diso anantenana ianao ny tsy ho ratsy fefary zany mandrakizay. Raha ianao izay olo izay dia sy ho tehaka mafy tsara amin'Andriamanitra. Tsy ho tsikitsikim-panantenana ny anatinao any fa ankinina ao amin'Andriamanitra tsy handiso fanantenananao ny fiainanao. Eritreretana ny zavatra nyteneniny ho ahidiko amin'ny nofo rehetra ozy izy ny fanahiko. Dia ny zavatra nyteneniny voalohany dadabe sy bebe hanofy. Tonga dia omeny sahady zany ny menu. Dadabe sy bebe tokony hitsodrano hoe ndre aleo any tanora ny manofinofa ny anay nefa vita ny andronay. Tonga dia nitsiny Jesosy nareo be taona be reo samy manofa mbola ho ataoko. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Ny akabeazan'ny olona rehefa mandrosodroso taona masy dia zao manomboka mionina amin'izay hoe ndry mahatonga mivavaka isa marainao amin'ny sekoly ne pasteur efa akaiky ny fiavian'ny tompo hoe. Ye, akaiky ny fiavian'ny tompo fa mbola ho karakaraina aloha ianao melohan'izay. Dia rehefa tenenao hoe iova ny fiainanao dia tsy ataonao amenina intsony. Fa ny anatin'ny fonao dia zao maranata, zao maranata zao foana. Nefa pasteur na mpianatra amboary tsara ny toetra fa sao dia tsy maranata. Azontsika ve? Mahavariana. Fozidy Jesosy ahidiko ny fanahiko dia teneny papisy mami, tany teneny pepe sy meme, teneny dadabe sy bebe, asevy manofo ry zareo. Fa maninona olona efa voky andro efa tokony alefa ny apita kotra. Mbola sain'Andriamanitra manofy. Satria te hiteny Andriamanitra hoe tsy tara loatra io taonanao io afan'Andriamanitra mikarakaranao amin'izay mety mba nofinofinao hatramin'ny mbola kely. Dia saintsainany olona efa lehibe mbola sain'Andriamanitra manofy ianao mbola io mbola jereko io. Mbola larja be fa afan'Andriamanitra mikarakaranao fa zao mila miaina ianao ny filazantsaran'i Jesosy. Amen. Ny filazantsaran'i Jesosy dia izy namonjy ianao, nanome anao fiainana mandrakizay ary ianao miazona sy mitahiry ny fiainana mandrakizay zay voarainao.
teo amin'le fampidirana nanahitra hoe rehefa nangataka famelan-keloka ho an'ireo olona zay namono azy teo amin'ny aso fijaliany Jesosy dia tsy niteny izy hoe mamelany elo no fa manana sabatra izy, mamelany elo no fa manana lefona izy, tsy zay. Mamelany elo no fa manana fahefana izy, tsy zay. Fa izy mamelany elony amin'izay amin'ny zavatra, mamelany elony amin'ny zavatra nataony avy amin'ny zavatra ananany. Raha nanana fahefana izy dia ny zavatra nataony manolotra olona marina, tsy le fahefana fa le fomba nampiasana le fahefana. Ho maro anie no adinina amin'io fahefana nampindramina sy nomena io reto dia ianao zao dia misaintsaina olona ianina zany, enao zany teneko izany voalohany. Misy fahefana nomenanao, fahefana amin'ny tenanao, fahefana amin'ny zanakao, misy zavatra be deaibe draindray teniteny foana aveny ambavatsika mahatonga antsika ho lasa condamné satria tsy mampiasa an'le vavy ifanaraka amin'ny programa an'Andriamanitra. Dikan'izay tsy ny vavanao no anamelohana anao fa le fomba fampiasanao amin'ny vavanao, le teny aloky ny vavanao. Tsy ny vola eo am-pelantananao fa nataonao inona le vola. Dia zareo anie nekabeazan'ny olona efa tena le manana be reny araka io fitantarany zareo. Le tena efa manam-bola, tena lefa le tena hoe tsy azo ho antsika manatrika sekoly andro amaray dia mety tsy azontsika verika ohatry ny hoana le vola be resahany zany. Fa rehefa tonga eo amin'izay sehatra izay hono, hozy izy Solomon dia manomboka mahita hoe zava-poana ho ny zavatra rehetra. Fa maninona olona manana moyen tafateny hoe tsisy dika amin'ny fiainana satria rehefa niala Andriamanitra dia niala ny antom-pisiana, tsy tatsony izay anaovana an'le vola satria tsy vola amin'ny fiainana fa programan'Andriamanitra amin'ny fampiasana an'le vola. Ny zavatra resahako anao eto tsy rehefa manam-bola be ianao vao anao programan'Andriamanitra, tsy izay le izy. Na ariary roa ary io ka ampiasainao ho an'ny tompo dia misoratra ao an'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra hoe io no nisy teo an-tanany, zao no nampiasana an'le izy. Tenenino akaikinao, amboara ny zavatra ataonao hoe avy amin'ny toetra hoe ao anatinao. Verina amin'le teo raha ho salama ianao dia ho ataonao inona? Raha omena asa ianao, asa farany tonga dia tsara, dia ho ataonao inona le asa? Satria ny eo am-pon'Andriamanitra nareo mianaka miaraka, nareo mianaka miaraka aloha, ianao sy ny tompo tafiaraka, ianao manana fandresen-dahatra sady hiaraka amin'Andriamanitra no tsy saraka amin'Andriamanitra intsony. Amen na? Galatiana 1:9 anaran'i Jesosy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra azy no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa nitoriana taminareo dia aoka ho voahozina izy. 9. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa niraisinareo, aoka ho voahozina izy. Tena misy ny filazantsara hafa ary mila mahay mamantatra ianao ny tena filazantsaran'i Jesosy tiany hiainanao. Korintiana 2:1-4 naran'ny tompo. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorianay dia lasa nareo mandray fanahafa. Tsy tokony ho amin'ny maivanina zany ny fiainona filazantsara hafa, mampianatra Jesosy hafa, satria Paoly miteny tandremo izy fa misy fanahafa manararoatra an'izay miafina ao ambadika izay filazantsara hafa izay. Le izy zany tsy mionona fotsiny hoe mila disernena, tsy vitany hoe mila disernena fa tsy tokony ho raisina mihitsiny. Satria raha vao info ianao mandray dia efa fanahafa no ambadika izay. Ny zavatra resahantsika eto tsy hoe résultat. Ndray mandeha nampianatra ny Samuel Andriamanitra rehefa hanangana ny Davida dia izao no tenenina, aza mijery ny eo ivelany izy izy. Fa Jehovah izy tsy mijery ny eo ivelany fa mijery ny ao anatin'ny fo. Ny prinsipa amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny prinsipa n'izao tontolo izao. Zao tontolo izao mambabo anao amin'ny zavatra vitany sy ny zavatra azony ary ny zavatra misy eo aminy. Ny prinsipa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny vo no amantaranao ny azo. Raha mijery an'i Jesosy ianao fony izy teraka dia tsy hanaraka azy ianao. Satria aiza koko Mesia ve dia hoe niteraka ny Mesia sura fa ny réflexe voalohany hoe teraka Mesia ao Betlehema dia hitady ny trano izay tsara indrindra. Tena akaikinao lojika n'olombelona izay hoe
rehefa tonga eo am' Jesosy lay dia anao mieritreritra hoe any Jesosy zany zao raha fisainany olona zay am'izay le tandremo dia mandray Jesosy hafa ianao. Raha vao diso mantsy ny fomba fandraisanao an' Jesosy dia ho diso ny fomba fiheveranao ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ary laha vao diso le fampianarana diso finoana dia ny tena ratsy indrindra dia mety ho diso ny lanitra. Satria tsy ny taksi be rehetra mankany aminareo raha tsy diso. Dikan'izay tsy hoe rehefa mitaingina dia tonga. Tena akaikinao tsy rehefa mitaingina dia tonga hoe fa fantarina tsara hoe ho aiza vao tonga hoe. Kalizany ery pastera le fiara tsara tarehibe. Tena mitsotro anao marina fa na sarety ary io fa hoany. Dia tengely le sarety fa hoany. Na maimaim-poana le anankiray sady misy sakafo ao anatin'le izy. Ok, anao tsy voavitako ny sakafo. Antanio, ho aiza aloha. Zay mahatonga le hoe sao dia filazantsara hafa manjary Jesosy hafa dia fanahy hafa. Avy ireny hoe za miaina ny filazantsara an' Jesosy. Jaona 7:12 amin'ny anaran'ny Tompo. Ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Io teny io dia tena mampahery ny fiangonana. Maro amin'ny kristianina ny natsangany io teny io. Tsy ny fitsangananao fotsiny nefa ny tanjony io teny io fa ny fijoroanao. Satria ny atahorana raha mitsangana ianao dia mety ho lavo indray raha tsy fantatrao ny tena ho am-pony Jesosy fa tsy le Jesosy eritreretinao hoe inona le tia pastera ho tenenina. Misy karazana filazantsara hafa mamilalana n'le tena tiany Jesosy ho tenenina mahatonga ny olona ho diso hevitra rehefa mandray an' Jesosy ary mametraka ny tenany any amin'izay tsy tokony ho ametrahany tenany. Rehefa mamaky an'io teny io ny akabeazan'ny olona dia zao natao fony. Ry malala, mangataka mba hambina sy salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay nambinina fananao ihany. Alleloia! Ambinina salama tsika zany amin'ny zavatra rehetra. Ny sainy voaloto dia zao manan-karena zany androany, trano 3, fiara 5. Tena akaikinao tsy ratsy zany hoe fa tsy zay aloha hoe. Teneno izy tsy ratsy zany hoe fa tsy zay aloha hoe. Zany hoe ao am-pon'Andriamanitra iaina amin'ny fahafenoana ianao. Ao am-pon'Andriamanitra iaina amin'ny fahasalamana feno ianao. Ao am-pon'Andriamanitra tafy ianao asy tehaka mafy an'ny Tompo aloha hoe. Ao am-pon'Andriamanitra zany. Fa ianao to dia misaoty any amin'ny desera. Tsy arahanao ny tena programa tian'Andriamanitra atongavana. Mba ahafahanao midiserne an'ilay izy. Andrenao fa ny zanak'Andriamanitra natao anan-karena. Ny zanak'Andriamanitra dia aseho amin'ny arena. Matoa zany ianao io tsy manan-karena, tsy zanak'Andriamanitra zany ianao. Teneno akaikinao efa manomboka filazantsara hafa zany hoe. Teneno izy. Satria nanehoana an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra Romana 2:4 dia tsy tamin'ny arena be, tsy tamin'ny fananana be hoentina any mozole. Nanontany mihitsy ny zanaka hoe Sekoly eo mozole io izy mbola mila hazavaina zany zay. Tsy hoentinao any amin'izay toerana nanitrihana ny nofinao mangatsika ny fanananao ary tsy zay no anehoana fa zanak'Andriamanitra ianao. Raha tsy zany dia Jesosy zany tsy zanak'Andriamanitra voalohany satria manino sambo ary tsy ananana indramina. Zana-borika karina Jerosalema tsy ananany indramina. Efitrany raha-mihinana amin'ny Pasika tsy ananany indramina. Ho an'izay manatrika eto otrony-pindrana ianao. Aza complexé. Manamboatra ny fonao Andriamanitra mba tsy hankina amin'ny fananana ny fifalianao. Mety zay aloha ny dingan'androany ohatry ny ampianarin'Andriamanitra hindrana ianao satria mbola tsy manana fa tian'Andriamanitra ho hita ianao mahatoky amin'izay an'ny olona sady tsy akepoko le an'ny olona ny tsy mbainao karakarainao tonony ianao ary averinao ary mety asianao zanany. Tsy le tompony asianao zanany fa le fanana raso aloha izy ne pastera mila zavaina tsara daholo fa dray misy mila asiana zanany zany le tompony le talon fa tsy le madama tainy tompo ianao. Mihaino tsara ny sofon'izay tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Romains 1:4 avy dia hoe zalahy efa teo izy teo efa teo efa lasa tsy tafatodika ara-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika isa 2:3 ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy-fahamasinona
tamin'ny fatsangana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika tsisy resaka mihitsy hoe ary naseho tamin'ny fananana sy arena be tamin'ny fahamasinana ka raha manatrika eto ianao zany tsy manana lililina fa masina dia miarabanao fa zanany ianao zanany ianao hitanareo amin'izay le filazantsara hafa lasa ohatrany hoe mametraka an' Jesosy ho karazana Jesosy hafa nidina mba hampanankarenanao mba jereo baiboly fa nidina tsy hampanankarenanao zao fa hamonjy aloha ary raha iresaka momba ny hoe Jesosy nampanankarena koa are-panahy ny tena tia nytenenina fa maika ny olona amin'ity fitaraina ny nofo izay azonao hiaretana vetivety satria rehefa ho avy ny fiverenan'i Jesosy dia hitsahatra ny fanaintainana ny fampahoriana ny alahelo ny ranomaso sy ny fahafatesana ny fanehoana mahazanak'Andriamanitra zany ianao io zany za raha ho aseho an'Andriamanitra amin'ny mahazanany ianao dia amin'ny fahamasinana amen ka tandremo sao dia badibatian'ny olona ianao hoe nareo ve zanak'Andriamanitra dia nafiary ary tsy anananareo tsy voatery hamaly ianao dia tsy hoe marary fo be koa fa fataro ny vérité tsy fiara ny mahazanak'Andriamanitra anao dia mety hiteny ianao hoe normal ianao pasteur ny teny zako ianao mananako dia ahoana zany tamin'izaho mbola tsy nanana dia ahoana mbola ohatr'izao ihany ny fitorontsika ary mbola ohatr'izao ihany ny fijorontsika moan'i Jesosy satria tsy fiara ny natongavana tato tsy trano tsy vady tsy fananana tsy zavatra irina tsy zavatra ilaina fa zao misy communion zay tadiavintsika misy communion zay tadiavintsika ho azo toerana sy ho voatahiry ary hitombo ny mahazanaka anao zany dia aseho ianao araka ny fahamasinana fa tsy araka ny fananana dia to dia isaoty indray tsy midika indray zany hoe tsy maintsy mahantra vao miditra ny lanitra zay koa mbola filazantsara hafa koa zay tsy zay koa nytenenin'i Jesosy ozy izy sarotra ho amin'ny manan-karena ny miditra ny lanitra dia matahotra daholo indray ny anan-karena fa ny confirmeny tsara izy eo amin'ny boky Marka sarotra ho an'ny matoky ny arena no hiditra ny fanjakan'ny lanitra ny olana zany tsy eo amin'ny habetsahan'ny fanananao fa le fonao miantehitra amin'le izy na kely ary ny eo mety hiteny ianao hoe zay ihany mahatonga aloha ihany dia lasa miteniteny foana ianao aloha ihany le tapatapaka ohatr'izao foana fa tsy teny akaikinao tandremo ny zavatra teneninao io hoe fehezo ny fiainanao hoe omeo ny toko hoe mba tsy vilivily ianao rehefa hovalian'Andriamanitra vavaka hoe hitanareo lasa ohatrany hoe fahosana ny fametrahana hoe azomena an'io fa sao dia anary ana amery safidy le izy tsy mandaha fa maninona raha mba hampatanjana ny toem-panahinao tsy ho voakasika zay zavatra omen'Andriamanitra anao amen tokony ho ambinina sy manan-karena aviarany zanak'Andriamanitra fa tsy zay aloha satria ny zavatra ny tenenin'ny Jaona eto tahaka izay hanambinana ny fanahinao zany hoe ny fanahinao aloha no ambinina salama tsy mivatana aloha fa ny aina aloha salama veloha ny ainao salama veloha ny am le enao le olona ao anatinao mihitsy mila salama ohatrany ahoana le hoe ambinina salama ny aina voalohany Matthieu 16:26 minaran'i Jesosy fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy ary inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy tsy mampanina an'Andriamanitra ny mamotsotra ny fahafenona eo amin'ny fiainanao rehefa hita an'Andriamanitra fa tsy very ny ainao androany maraina zao anao raha manana projet tena mitsotra anao marina fa tsy jeren'Andriamanitra koa ro projet anao tokaka ianao dia ahoana zany le fa aminanina ambandrasako alohan'ny fiafaran'ny fivoriana omena ihany le izy aloha fiafaran'ny fivoriana fa alohan'izay aloha sao dia very ianao zay aloha question petraka zany dia zao ho atao le izy sao dia very aloha ianao sao dia amery ianao le projet io projet io pasteur tena tonga dia tena fambolena be ny loatra mangory hivavaka avy ianao rehefa tonga ny loatra mangory ka hijanona telo volana any aloha question petraka aloha za matahotra pasteur rehefa tena baiboly dia sikafatsika eto ary tsy misoka eto ary tia mivakinao fa tsy ny anao mivakinao ahoana nomezanao toky hafa hamaky ianao rehefa mba mivoatra loatra mangory any raha maky tsika
jerevako ianao masonao fotsiny midiridiry ana fa tsy manokatra ianao dia ahoana ny nomezanao toky an'Andriamanitra tsy hita maso hoe rehefa lasa ianao hikarakara an'ilay tanimboly sy ilay projet dia hanokatra baiboly ianao ono dia alohan'i Jesosy ianao eto aloha tena andraso aloha vetivety mety ho gaga ianao hoe tena tsy tiany tompo fa izany fiainako ve androso alohan'ny fandrosoana aloha fanamboarana fa raha taraiky eo am-panamboarana izy dia lasa tsisy fotoana mpandrosoana kosa aloha fa dia mitsoka ny trompetra dia maranata eo am-panamboarana eo aloha zany azonareo ve ilay izy dikan'izay afaka akselerenao ny fanamboarana anao rehefa fantatrao ny zavatra andrasan'Andriamanitra sy ny mety ho question mipetraka ao am-pon'Andriamanitra mahatonga azy mbola tsy mamojotra le zavatra irinao sy le zavatra andrasanao avy aminy ozy Jesosy fa ina moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao ohatrany hoe maivamaivana be fomba itenenan'i Jesosy an'ilay raha mahazo zao tontolo zao aminao zany olona mahazo zao tontolo zao nefa izy ao ny numéro 1 manambola be tao ambony tany anana manana voalohany aloha tsy voatery ho marina iny tataraiky zavatra anakinareo vazahany ireo mety izy teny dia manara vazaha izy mbola ahafantatra azy bebe kokoa ianao atoatara mbola tsy mahafantatra azy ianao ianao mety iana zao numéro 1 izy miteninao fa izy numéro 1 zareo no miteny hoe iny numéro 1 fa tsy voatery iny olona iny zay mahatonga Paoly niteny hoe aoka ozy izy ho Andriamanitra rery no marina fa ny olona rehetra ozy izy ho mpandainy dia zareo fomba nahamaivana an'i Jesosy an'ilay izy ino ozy izy ny soa azon'ny olona raha azony zao tontolo zao ianao mahainao an'izany azony zao tontolo anazy daholo zany zao tontolo zao ve anazy daholo iny kiraro anaovanao iny zany anazy ianao hividy hena rehefa aveo anazy le sase asianao le hena anazy lasa le zaveko tsara taingina bus ianao anazy le bus le receveur iny anazy dia nefa ozy izy Jesosy tsisy dikan'izany raha very ny ainy dikan'izay tsy mikonto zany le jauna fahatelo andimy faharoa le hoe maniry mba ho ambinina salama amin'ny zavatra rehetra ianao raha ohatra ka mitohany eo amin'ilay problema voalohany hoe tsy ambinina akory ny fanahinao na ny ainao ny zavatra anairana antsika teo amin'ny sekoly samaraina toy izao mba tsy ho variana amin'ny zavatra tsy mandeha ianao fa hifantoka amin'ny fiainam-panahinao hiatrika ny mandrakizay misy olona zao narary fa rehefa nisotran'i Jesosy tonga dia nanompo azy tao aorianan'izay dia amin'ny fomba hoana ary moa tsy tonga dia nasotranany tompoko to dia mazava be ny dilonako misy olona indray voasitrana dia volana tadiaviny eterna fa izy tsy te hanompony na mana-boka zao ohatra zany volany nateriny dia zao za zany tsy te koaka any amin'izareo fa noho ny amin'ny lehibe dia mamelahy aloko meloa fa tsy maintsy mekoaka kely fa mifoko aty karaha ty ny fonao tokony aty ianao zany ko mazava be ne zany dia hitan'Andriamanitra koa tsy saroto fa bon efa nomenanao iny dia efa azonao iny fa ny fiainam-panahinao fotsiny no tsy mandeha amin'izay laonina omeo toky Andriamanitra omeo toky Andriamanitra omeo toky Andriamanitra fa tsy ho very ianao tsy hanary teny ianao amen faharoa Matito 4:7-8 anaran'i Jesosy entony ziogako menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia ahita fitsarana ho amin'ny ainareo na ho amin'ny fanahinareo ianareo zavatra fanondroany tian'Andriamanitra ho hita mba hafahany mamotsitra n'le rehetra izay andrasanao sy irianao dia tiany ianao aloha hitsahatra ho aminy tenenino akaikinao na misavovona be ary io hoe tenenao an'izay mihitsy izy ainao iny za misavovona be zany le problème io resaka io zany na tena efa tena tsy hitantsony izay anaovana azy saotra ny tompo aloha fa tsy hitantsony izay anaovana azy satria eto ny tompo afaka manao azy fa eo amin'le misavovona mihitsiny ozy izy Jesosy mitsahatra fotsiny tena akaikinao exercice indray zany andro maraina hoe mianatra mitsahatra hoe ao anaty korotana hoe ao anarynao afahana mitsahatra dia efa nomenomelo le izy makanesa ty amiko anareo indray izay miasa fatratra sy mavesatretana fa za no anome fitsarana ho anareo inona ilay asain'i Jesosy atao makaiza makany amin'i Jesosy aizy Jesosy any Jerosalema mila manangona vola ianao zany mandeha sambo dia maka billet d'avion tsy manambola ianao dia eo ianao eo zany satria maninona any Jerosalema Jesosy zany ve
raha tamin'ny testamenta taloha dia zay satria Andriamanitra nitoetra tao amin'ny tempolo tao amin'ny efitra masina indrindra rehefa tsy manana miaina ho an'i Jerosalema dia odo zay natonga Jesosy nidina ozy Jesosy hoe tsy ekeny zany odo zany zay mangetaeta rehetra dia tokony omena ara-potoana daholo esorina ny distance géographique esorina daholo ny distance ethnologique alleluia zafata nisy vazaha tonga eto amintsika dia tsy maintsy mivady kely daholo ny lela rehetra amanina tsisy hidirany fokotsony le izy satria raha ianao io ny tonga tany Jerosalema tamin'izany dia nangarian'ny jiosy ianao satria tsy afaka mikitika ny vavadiny zareo akory vao jerena to dia tsy manao tarehana jiosy ianao tsika ireo zany tsy jiosy ireo volo fotsiny tsisy to dia tsisy dia zay mahatonga ny jiosy tena sary-piary mihitsy ny hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena any jiosy Jehova toy Andriamanitra hoe any rehetra fa tsy anareo rery maimpauzy izy ny jiosy tsy maintsy nidiny Jesosy nanazavanyzay fatria nieritretiny zareo fa ho any zareo rery kely loatra raha ny jiosy rery natongavan'i Jesosy andro maraina koa kely loatra raha ianao io fotsiny karakaraina misaina fikarakaraha'olo-kafa amin'ny fotoana nanganan'Andriamanitra anao amin'ny fikarakarana anao sekre anankiroa sady zay ny zaraina taminao raha za tompo anao atsanganao eto ka matanjaka reto tanaka reto iasa amelona vady aman-janako fa firy ry zareo le zanaka alleloia telo mianaka kely telo mianaka ve mba angalanao hery avy amin'Andriamanitra iasana kely loatra zany so dia mba misy ankonana manodidina anao azonao velominy tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra eto sao misy mieritreritra mihitsy ndry zay pastery le ankonana velomina fa tsy mba fa maninona inona fotsiny zany nidirina sekoly eto ohatra ka zay nidirina dia zay nivoahana eto manina raha ampiasanao io zao Andriamanitra dia manina zao raha ampiasaina ianao zao miaingany amin'ny tsinitsinina ho ampiasain'Andriamanitra ho tonga fantsona hitondra ny anarany izaran'izay anananao tsy ho anao rery fa kely loatra raha ianao rery fa afaka izaran'izany ho amin'ny manodidina zay mahatonga n'Andriamanitra mijery tsara aloha ho aiza ianao io firy ny olona voakasika raha ho kasiana ianao andro amaraina misaina lavitra misaina maro tena kaikinao misaina lavitra hoe misaina maro hoe misy olona zao vao nikarakarain'Andriamanitra men'Andriamanitra zavatra tonga dia nizara misy olona vao nisotran'Andriamanitra tonga dia nanompo tonga dia nanaraka an'i Jesosy mirary mba hitompo fahendreny zasy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo anankiroa ny tenenin'ny baiboly aloha hitantsika hatreto momba ny hoe ny aina inona momba ny aina ny mahasarotiny an'i Jesosy voalohany tsy tokony ho very ny ainao avereny hoe tsy tokony ho very ny aiko hoe ray mandeha izy nametraka fanontaniana hoe fahotana ve ny fahatezerana dia zao ny tenenin'ny baiboly tezera fa za manota zany hoe ny réaction anao anatin'ilay fahatezerana zany ny tokony ho voacontrôlenao mahazo tezitra ianao dia efa nasian'Andriamanitra balizy tsy mahazo mihoatra ny masoandro milentika dikan'izay raha mialina be zany ianao ny tezitra dia efa tara ny fahatezera tokony tezitra loloha kely ianao tsy haiko hoe azonareo mety fa tsy hoe miandry an'le rapitsoalina tonga tamiko hoe ny trompetra maranata tena kaikinao ianao ny hoe mahazo tezitra fa tsy mahazo manota hoe tsy mahazo manao fahadisoana hoe tsy tokony ho very ny ainao aza vela amery ny ainao ny réaction anao eo amin'io zavatra manjoanao io afaka miseho calmena ianao tsy voatery ho tezitra amin'ny hafa ianao mpanjino Andriamanitra dia fataro ny anjara tokony ho raisinao eo amin'io zavatra manjoanao io ka le izy paster tena efa ananako profy mihitsy le dadatoana zay tsy tena dadatoana zay mihitsy izy mihitsy ny hitako hvkl na mafimafy zavatra le dadato nefa na avy nanontsam-bava tondra ranona pango dia nanary anily tamin'ny alina fa noho ny amin'ny falitopetriretana dia le dadato zay efa manomboka manatrika sekoly eto izy fotsiny tsy mitovy fotoana aminao ny atrehan'ny sekoly dia tsy mifankahita ty nareo zany efa manomboka efa miova le olona andeha hanontsam-bava etrika andrianao mpamosavy tena kaikinao avelao zay ataon'ny olona any ambadika any hoe ny ataonao eto hoe manamboatra ny fiarahanao amin'i Jesosy dia ho hitanao tsara hoe
fa iova ny olona rehetra manodidina anao tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. So dia misaina masina hoe dia ho hitanao fa irefitra ireny olona tsy mifirefotany no antony ivavahantsika eto. Fa raha ho any an-danitra ianao dia mba ho any an-danitra tahaka anao koa izy. Mety ao anatin'ny fahaverezana izy fa azo sauvena izy amin'ny alalan'ny mivavaka ianao sy mampiasa fo tsara. Tena mitsotra aminareo marina fa tokony ho tsara fanahy tsika reto ny tena marina. Ary ny fahatsara-panahy tsy miankina amin'ny hoe rehefa be vola dia tsara fanahy, izy rehefa salama dia tsara fanahy. Non ka. Rehefa tsara fanahy ianao na tsisy vola, na manaintaina, na ataony olona tsintsinina, na verininina dia tsara fanahy foana ianao. Fa ianao fotsiny tsara fanahy very entana, na tsara fanahy tsisy vola, na mety tsara fanahy mandalo aretina kely, fa tsara fanahy foana. Ny antony tsy eo amin'ilay hita amin'ny maso, fa ny any anatinao mihitsy nefa voavoatra avy amin'ny fahafantaranao fa Jesosy tsara fanahy aminao foana. Dikan'izay tsy manana raison ianao anao ratsy fanahy amina iza na izy. Tenenina akaikinao androany maraina hoe ajanono ny programa hoe mitady anao ratsy fanahy ny ambadibadika any hoe. Draindray ne misy olona reto vao mifody efa manao programa hoe okizy tiany dolo reto rehetrany reto vao maraina. Raha zay ianao tsy manao zay programa zay intsony satria ho any an-danitra tsika ho any amin'i Jesosy. Tsy ho very ny ainao ary hitsahatra ao amin'i Jesosy ny ainao. Ok arany sarotra be io lalovanao io tena marina zany aloha fa ekeko sarotra io. Fa rehefa jeren'i Jesosy amin'ny masony io tsy sarotra. Tsika samy olombelona ny mametra fa sarotra. Fa rehefa miditra tsehatra Andriamanitra mahay zavatra rehetra dia tsy sarotra le izy. Kinona ny mampikiropaka zany? Omeo azy le fitsaharana, miankina aminy. Aza miankina amiko fa tsy vitako io. Aza mitsahatra ty amiko. Vao mijery ny kahanao dia tsy azonao tsaina fa manao an'izao koa tao anaty hoe inona ny azo koa tao an'ireto tompo. Dia izao mivaly teny hoe tsy ianao nanao an'ilay izy ry zanako. Toroy fotsiny fa zany nanao an'ilay izy. Dao tsika isaina re, io manjoanao io ve azo atao? Azon'Andriamanitra atao ve io manjoanao io? Dia eniko ty mivaly kiraha azony ataoko manana tsy mbola nataony. Tsy izay fanontaniana izay aloha ny valitsika fa le hoe azony atao ve aloha le izy. Fa le aloha zay ianao mijery anahy io, azony atao ve aloha le izy? Azony. Eny io le zavatra ny tenenina. Aza vela ho very aloha ny ainao dia mitsara ho aminy. Fa raha zay nomenao manana fotoana mahamety izy. Ary ny fotoana an'Andriamanitra ny fotoana tsara indrindra. Ianao mety mieritreritra hoe efa tara fa amin'Andriamanitra sy ny fiasany ary ny fanetsehany tanany tsy misy tara loatra zany. Izy no alfa, izy ny omega, ny zavatra ataony eo ampovoany eo tsy tara ny dikan'izay fa programa mety tsara ara-potoana. Ary mino fa manomboka androany maraina hiasa Andriamanitra ao ambadika le fo misokatra mametaka an'ilay famonjem-panahinao ho sarobidy mihoatra n'ilay zavatra ilanao vonjy eo amin'ny andavanandrom-piainanao io. Afaka ho vonjen'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao rehefa manaiky ianao ho vonjeny aloha ny ainao. Azo tehaka mafy tsara ho an'ny tompo e. Zay no mahatonga antsika tsy mihazakazaka any amin'ny hoe aza mety ho fitahinareo dia Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafan'ny olona ny jinjaina. Tsy famafazanao no ilain'Andriamanitra fa fiovanao aloha. Ka tandremo sao dia maheno ianao hoe te ho afaka amin'ny problema ianao atero tilo. Le olona ary mbola tsy afakako. Ary ny anafaka anao tsy zavatra omenao fa zavatra avoakanao. Mahatsiaro zavatra anankiray tenen'ny pasteur hoe aleo tsara fanahy fa tsy manome. Toy izay mody manome nefa ratsy toetra be mihitsiny. Tena akaikinao tsy hoe tsy ilaina ny mamafy hoe fa ambony no famafazana hoe mifanekenao hanamboatra toetra hoe. Zavatra nazavain'i Jesosy momba fanatitra zao dia zao. Raha heninao izy hoe misy rahalahy toy somary misy disadisa, miadiady kely nareo, misy hevitra tsy nitovy, misy couleur politique nampifandira tafivoriam-pianakaviana farany. Saintsena le zavatra tsy isy dikany dia avy eo ianao fanatitra. Dia tia mantsy le fahadosoana tafiditra izay amin'izay le filazantsara hafa. Atery fotsiny hoe fa alamin'ny tompo e. Tena mitsotra anao marina fa tsy mifanaterana io fandaminana io fa mifankanesanao any amin'ilay olona andamina an'ilay izy. Tsy Andriamanitra naterinao fanahy dia Andriamanitra andeha andamina an'ilay izy ihany. Mazava ve? Mila tsara fanahintsika. Mila tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Rehefa renao amin'izay mihitsy hoe ohatr'izao le fiainam-panahy tian'Andriamanitra nanako
misokatra ho azy ny ao anatinao anao zay tokony ho atao satria tsy possible ho tafapetraka amin'izao ianao rehefa nomen'Andriamanitra fahavelomana ho an'ny fanjakany. Amin'izay fotoan'izay tsy fanentanana avy ety ivelany mahatonga anao anao ninninina fa fandraisan-dahatra avy ao anaty anao ny zavatra zay tokony ho ataonao efa tsisy nanentana intsony ianao. Mientana avy ao anatinao. Amen. Zay mahatonga ny Paoly teny, tandremo sao dia misy faneriterena. Tandremo sao dia misy alahelo fa zay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra sy tiany. Tsy famafazana ny solution anao andro maraina hoe mampety an'io rahalahy asy fanatitra matavitavy to dia sitrana io zanaka io Ny mahasitrana an'io miovina ireo menakavy. Alleluia. Misy fo ao tokony manamora ny fiasan'Andriamanitra. Ny fo ravoravo raha vao tsisy fifaliana zany ao aminareo dia mety handray fanasitrana antsika fa tsy voatahiry ho fahasalamana. Efa enkisady ireny valiny ka rehefa tsisy sakafo hoe pasiterako inona moa ny faliana. Misy vavako, misy vava be afaka mihinana, mbola ho avy ny sakafo e. Fa misaoran'Andriamanitra aloha. Hitanareo amin'izay ve misy karazana fomba fijery zay tadiavin'ny devoly ampidinana ny fomba fijerinao. Lasa tsy mahita an'izay misy fa lasa mibana kokoa le tsy misy mampimononmonina nefa tokony hisaotra sankasitraka an'Andriamanitra ianao amin'izay nataony eo amin'ny fiainanao. Hitantsika amin'izay ve ny zavatra mila amboarina. Ny zavatra tian'Andriamanitra amboarina tsy hoe misy zavatra banga mila fenona fa le efa eo tsy hisaorana. Teneno akaikinao tsy le banga ho fenona hoe fa le eo tokony hisaorana hoe avereno le eo tokony hisaorana hoe tsara tenen'i Jesosy isaozy izy zay mofo tongana dia rehefa tonga teo aminy dia nisaorany zay nisy ary nyzarainy. Jesosy nametraka fanontaniana hoe firinareo dia firy mofo 5 reto samy mofo mbola tadiavina. Tsy zany ny réaction Jesosy fa le mofo 5 nalainy teny andrandran'ny lanitra izy dia nisaorany tamin'ny fony manontolo zay 5 efa nisy. Karaha samy anisa ihany aza manisa an'izay tsy misy eo aminao. Ohatrina zany ny manky amin'ity voly ity. Le manky tsy eo ny isainao. Androany maraina fa tsika dia anisy hoe firy ny olona tsy tonga. Tsy ny olona tsy tonga no isaina fa ny olona efa eo mandray teny mba ho voata ireo no entina mbavaka isaorana dia ho zaraina amin'izareo ny teny dia mandray ireo olona ireo. Fitehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Tena akaikinao aza manamaivana an'izay misy eo an-tananao hoe tenenao izay izy. Tandremo ny fomba fijerinao hoe fa Andriamanitra mametraka an'io eo an-tananao hoe miandry ny fomba fijerinao izy hoe dia miandry fisaorana avy aminao izy hoe. Misy fotoana ny tanantsika marary dia tsy isaorantsika ny tongotra. To dia bloqué mihitsy le fisaorana satria le tanana misy problème. Ovao ny fomba fijery, mandeha tsara ny tongotra, manaikitra tsara ny nify, mahita tsara ny maso. Omeo fotoana Andriamanitra mba hisaora zany hisaora zany zay salamy hisaorana zay mandeha. Datsika isaintsainany contrat anankiray tsy mivoaka mitady hampiakatra tension. Mba isaoran'Andriamanitra ny vola ampidirin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mbola misakafo ianao mety hiteny hoe ka le sakafo le tsy zarizary misy ihany tsy mihinana na dia tsy zarizary fa mba isaora aloha le omeny anao ary tandremo masonao mahita fa tsy zarizary. Izy amitenao fa tsy zarizary io zavatra omen'Andriamanitra anao io le fijerinao mihitsy tsy ekeko e. Zafady le fijerinao mihitsy tsy ekeko amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zavatra tsara efa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tandremo sao dia sarian'ny devoly ianao himonmonina fa tsy hisokatra ny ao anatiny hoe misaotra Andriamanitra fa mety tia ny etaetaka sy ny nofinofiko fa ny efa mitrangeto aloha wow ny zavatra efa ataonao reto ny zavatra mipetrapetraka ataonao tomombana eo amin'ny fiainako. Mila amboarina daholo zany reto za miaina ny filazantsaran'i Jesosy. Tsy isika miazakazaka mba ho aseho ety ivelany fa isika manahaka an'i Jesosy avy ao anaty. Jesosy tsy taitra mihitsy na dia tsy misy zavatra reo an-tanany satria fantany fa vao miteny izy dia tsy maintsy mitranga ny zavatra ilaina ary tonga raha-potoana izany. Tena izy ary mijorovolom-belona hoe ny zanak'olona hoe tsy manana na dia izay anotrenana ny lohany ary nefa ny zanak'olona tompo ny zavatra rehetra. Mampianatra ny tompo hoe aza ankinina amin'ny zavatra misy eo an-tananao ny rêvenao
Misy olona efa tantarena eto foana zany. Tena karama kely. Fa mianatra ny andafiny zanany. Dia aza manontany aho ahoana moa natongavany tany tsy haiko na frère tsy haiko ahoana na nipetrahan'le za zany amin'izao mijery amin'ity tsy fantatra hoe ahoana fa Andriamanitra ny ao ambadika zany dia mitiafa mafy an'Andriamanitra be fotsiny ianao aloha. Misy olona mety hoe sady tsy mandovana tsy misy inona eo an-tanany to dia mahazo trano fotsiny. Possible ane zany hitanareo ao amin'ilay vision mihitsy tsy misokatra mahita an'Andriamanitra afaka anao zavatra rehetra dia lasa mametritsika hoe ohatra fotsiny hoe alohan'ny farany taona nangona an'ity volo ity dia mba azo an'ity fa maninona miandro fanangonanao ny tompo vao hanome anao. Fa maninona to dia omeny anao amin'ity semaine ity fotsiny le izy tsisy idiran'ilay zavatra angononao vita an'Andriamanitra zany fa zao tsy any amin'izay indray ny mahasotsika hoe hanome an'ity dia hanome an'ity amboary tsara fotsiny aloha fiainam-panahy. Amboary tsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Aza isan'ny olona mpimonomonina na manohatra an'Andriamanitra. Misaora azy amin'ny zavatra rehetra dia mandrosoa hatrany amboary izay tokony amboarina ao anatinao fa Andriamanitra hono manohatra mpiavinavina tandremisa dia mbola misy avinavina ao anatinao. Tika ny avinavina dia zao za tsy mila. Dia raha vao manao an'izay réaction izay ianao dia tsy devoly no mitsangana. To dia miala ny devoly, miala tsiroahana izy. Tsy domaine any intsony izay avinavina izay ny devoly fa Andriamanitra amin'izay no mijoro. Satria tsy mety aminao ny misaraka amin'Andriamanitra. Tsy mety aminao ny tsy miaraka amin'Andriamanitra. Manao fanamby amin'ny tompo fa hiaraka aminy ianao. Dia mety hitenao dia ahoana ity manjo aty tena akaikinao io mihitsy ny anaporofona fa miaraka aminy ianao eko. Ary ohatra migonongonona reo rehefa tamin'izay frazy zany lasa aloha averina tsara. Teneno izy io mihitsy no anaporofona fa tsy ala aminy ianao. Raha misy olona mivolovolombelona hoe voninahitra an'Andriamanitra zany fa tena salama tsara madama. Salama tsara ny ankizy. Miditra ny vola. Mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra mpanao miracle. Stady telo tonga dia feno. Ny ambombola fikambanana tsy tenenina to dia mety ny zavatra rehetra tsy saraka amin'ny tompo oui. Miaina ve tsika? Tsy mandaa hoe mety misy apaha-pijoroana hoe anatin'ny fahafenona dia tsy miala amin'ny tompo ianao marina zany. Fa ny tena mantana fa tsy miala amin'ny tompo ianao izay mitranga eo mitranga fa ny any anatinao any efa fantatrao tsara hoe hatramin'ny farany ity resaka ity rehefa ho avy any amin'ny rao an-lanitra izy dia mbola eo hiteny foana hoe tompo nijoro anao tsy nanao tsinitsinina ny teninao nitandrina tamin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika satria fantatra hoe mampalahelo anao zany. Amen. Ka amin'io manjoanao io mijoro tsara fotsiny. Amen. Maro amin'ny olona ny miazakazaka fotsiny amin'ny famafazana. Dia ity ilaza aminao fa tsy famafazana no ilainao fa Jesosy. Tsy zavatra aterinao eto no hamamy fiainanao fa ny fandraisanao ho an'i Jesosy no anovany zavatra rehetra momba ny fomba fiatrehanao fiainana. Anovany fotom-pisainana ny fomba fijery sy ny fomba fiteninao. Ary tokony ho faritana amin'ny fitondran-tenanao sy ny toetranao. Misy zavatra miova be dia be. Aza kizitiny ny situation mba mitsiki asio fifaliana fefenepela-tanan'ny tompony ny adinao ampandresenao izy fa aza mikropaka. Zay le teneneto afaka ho ambinina salama amin'ny zavatra rehetra ny momba anao ray manontolo fa mila ambinina ny ainao. Anisan'le fanambinana ny ainao mila mitsahatra ao aminy ianao. Tena mampipanika ane zavatra mitranga eo fiainana misy fotoana fa ao anatin'ireny mihitsy mila matsiaro ianao hoe Jesosy ny teny mila makeo aminy dia hoentiny eo aminy le vesatra dia mandray fitsaharana avy aminy. Tsy hoe milamina le izy vao mitsahatra fa mitsahatra aloha ianao dia ho alamin'Andriamanitra le izy hifanaraka amin'ilay fitsaharana ao anatinao. Andro amin'ny maraina réglé io problème io. Andro amin'ny maraina misokatra amin'izay io lalana eo. Andro amin'ny maraina miova amin'izay ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria manaiky ianao hitsahatra ao aminy. Ao aorianan'izay amin'izay izay ho ataon'ny tananao mety amin'izay. Izay varavara sokafanao misokatra amin'izay. Izay lalina andehananao hitondranao any amin'ilay succès satria efa hitan'Andriamanitra fa mitsahatra ao aminy ianao ary miaraka aminy ianao fa tsy hoe mitonatona fotsiny andeha any amin'izay irianao tsy miaraka aminy. Alleluia! Marina fa misy valim-pity ao ambadiky ny famafazana. Marina fa manomana ny zavatra rehetra ao ambadiky ny zavatra mety hoe omenao Andriamanitra. Aza mijery an'ilay valim-pity ao ambadiky ny fanomezana raisy fotsiny aloha Jesosy dia amboary aloha ny toetranao. Toetra amboarina aloha. Zay ny filazantsaran'i Jesosy.
Averiko le teny teo. Tonga avy any le lehilahy mpanan-karena. Teo na nyteneny tantaren'ny pasteur Sandratra teo. Teo tanteraka ao izy. Dia nazavain'i Jesosy reto ny didy. Nataoko daholo reo izy. Nanajanao nanaja an'Andriamanitra izy, tsy nafantatra hoe Andriamanitra moa Jesosy azafady. Nanaja an'Andriamanitra, tsy nan'Andriamanitra hafa, tsy nandainga, tsy nangalatra, tsy namono. Nanaja ray aman-dreny. Reto izy Jesosy. Marina izany ozy izy. Ty ny mahatateraka azy. Amin'ny fanananao dia omeo manitra. Avy manaraka. Raha tena mandinika tsika zany, inona ny sarobidy amin'i Jesosy? Sakrifisy ataonao sa ianao manaraka azy? Ianao manaraka azy. Fa tsy fantatro fa maninona Jesosy ny teny hoe esory-dolo reo aminao reo? Fa maninona Jesosy ny teny hoe esory-dolo reo aminao reo? Tsy tsarana an'ilay lehilahy, tsy fantatra hoe ahoana moa zany ny tena nazahoany an'ilay harena. Dia izao nefany mijoro izy, fa tsy fantatra hoe avy aiza ilay harena. Mety harena ny lovaina avy amin'ny dadany, fa ilay nataon'ny dadany tsy tian'Andriamanitra hipita eo aminy. Tsy haiko raha azonareo za resahako izany. Mijoro izy fa tsy nangalatra izy. Zay rany. Tsy nangalatra izy fa le vola nampiasaina avy amin'ny fanomezan'ny dadany azy tsy mazava. Toy Jesosy alefaso aloha. Fa ny tena marina tsy ny alefa iny, fa lenao manaraka mihitsiny. Enao anaraka tsy manana ninina ka naborosy nify ary tsy maintsy angatanao amiko. Dia mipetraka amin'izay le problema hoe iza koa ny angataka borosy nify aminao. Ne ny olona efa borosy nify ka hatrany amin'ny dentifrice efa angatany amin'ny tompo daholo. Tenenina akaikinao hatramin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika indrindra hoe teneno izy. Iankino amin'Andriamanitra hoe. Amen. Andro maraina zao samy manana ny zavatra lalovantsika. Ao anatin'io aza atao mampisaraka anao amin'Andriamanitra io. Ataovy mampiraikitra ny fonao amin'Andriamanitra io. Aza asiana tambiny le firaiketanao. Hoe miraikitra aminao atompo satria fantatro fa ho ataonao miliardera. Tsy miankina amin'izay, fa miankina amin'ny fahafantaranao ny mandrakizay, izay ny sokafa maimaim-poana mba hiainanao, mahatonga anao miteny hoe tsy hanao atsarambina an'ilay mandrakizay nomenao Ninina misy eo an-tanako, ninina ho ataonao, ary na mbola tsy ho ataonao koa ary. Zay indrindrindra. Na mbola tsy ho ataonao koa ary. Dia izao anaraka anao foana, hiaraka aminao foana, ary izay nomenao dia ampiasaiko ho anao. Anompo anao amin'izay misy eo an-tanako. Za mety mametra hoe ndre mba mahavita inona moa izay mba omeko, fa Andriamanitra tsy ohatr'izay. Andriamanitra tsy mijery na vita inona le nomenao, fa Andriamanitra mijery hoe aiza ho aiza amin'izay misy eo aminao no nafoinao. Zay mahatonga an'ilay vehivavy mpitondra tena farantsaka kely anankiroa to dia nikirintsana kely tonga dia heno be mihitsy hoe rakitra faran'izay kely indrindra naonina. Sady le izy fomba ny jiosy taloha atao lalindalina mihitsy le box. Dia amin'izay zany rehefa mandalo zany le tena le debe, le deba be le mpanambe reny dia tsy atao taratasy fa atao majinika tsara, dia atao majinika be dia be. Zany hoe le temps mihira zany ny jiosy eo amin'ny sinagoga, dia le mpanambe mandatsaka ny rakitra tena hoe zanika tena mpanome. Tsotra aminao marina fa tsy manetsika ny volomason'i Jesosy akory izay arotsako ao. Vao mijery Jesosy zao tenenin Jesosy, manao tsinitsininahy izy, tsy ampafolony akory amin'ny volana any an-trano ny modetiny aty atao manenoneny be. Fa nen'le raha matoa kely tonga avany. Totoika kely izy. Jesosy anio mijery zany. Zany hoe rehefa le manao fanatitra anao zany dia mijery anao zany Jesosy. Le anankiroa kely mba tany an-tanana narotsany to dia naneny be, to dia heny be mihitsy hoe maivana. Fozia Jesosy, maivana eo amin'ny fijerin'ny olona, fa ino ny rehetra atao am-paosiny vehivavy io izy ny nanomeny be indrindra ozy izy eo imason'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy manao le hoe mila mahame mihoatra an'izao antran'izao sy an'izao, tsy diran'izay le izy any am-ponao fotsiny tokony ataonao, fa tsy hoe ariary rokatra amin'ny ariary dimy mitokana eto. Ny antsika any amin'ny marary any amin'ny croisade ny hoe zay marary maso mitokana eto, amin'izay misy zavatra samihafa ane zany sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha an'izay tia croisade. Tsy volana hatongavantsika eto fiainana.
Ary tsy mampanina koa rehefa mandalo ny mpitatitra boxa mety tsy manaka atao ianao aza atao complexé anao tena ohatra menatra be tsisy mahamenatra zany androany mety tsy afaka manao fa afaka panao be anao amin'ny heriny possible za fa zao le toetra aloha hovaina le toetra fotsiny hovaina raisy fotsiny le teny manova toetra na tsy manao fanatitra ary ianao fa raha afaka manao kosa ianao a dia ome voninahitra Andriamanitra fa aza modimody fanina mitombo kosa zay kosa aloha mazava ane zany e halleloia tsy famafazana le izy tsy firenteny ivelany fa famonjena voarainao ary ny zavatra takina aminao tsy hoe manaova be foana fa miova mihitsy aloha ovao ny fomba fiteny ovao ny fomba fijery ovao ny fomba fisainana ny anovanan'io a dia ao an-trano halleloia aza mifampidiabolize ray trano fa misy zavatra mety asany devoly mihitsy ianao devoly mihitsy mampiteny ianao zany foana tena kaikanao tsy voatery hoe mety maratra koa io hoe fa tsy voatery ho devoly mateny ianao zay mihitsy aloha izy dia amin'izay azony misy miteny zao hoe raha maratra izy ka tsy devoly za ve nandratra azy tsy zay le izy le fo mihitsy tsy nandray fepetra manteny mba tsy mora voaratra dia rehefa voaratra avy eo a dia olona maratra no miteny ko mazava ho azy rehefa olona maratra no miteny a dia miteny ratra mandratra dia mila micomprendre zany le manodidina rehetra io ndre tsy mila tenenina zany a eny e mandeha efitra aminao koa ndre zay fa ianao koa ne maratra e tonga dia ohatra manimba filazantsara be zany zavatra atao tena akaikinao mianatra mangina hoe dia mivavaka hoe manasanao hitsangana dia ame voninahitra ny tompontsika eny amin'ny teny androany nomeny tompo androany ny fanoroanantsika mba hafahana miaina ny filazantsarany natao sekoly mpitahina matetika voalaza foana hoe mila mamafy mila manolotra mila manome fa androany nampatsahivon'ny tompo fa ny tena tia no hita aloha dia ny fiovan'ny fonao alohan'ny sokafa ny tananao ava fa ny tananao dia ame voninahitra Andriamanitra ny amin'ny sekoly ny rahantsika teto misaoraziny amin'ny teny mifanesy misaoraziny amin'ny fanatrehany misaoraziny amin'ny fampianarana ny fantsiana ny fampaherezana ny fananganana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra anao zahay tena afaka miaina ny filazantsaranao madiodio zay rehefa nomenao ny fahamarinana misy taona toy ny voasarika fotsiny anokatra ny tanana anome ny any anatin'ny fonay nefa mihoatra noho ny fisokafan'ny tanana anome ny fisokafan'ny fo andray ny teny manitsy mba hisy fiovantoetra avy ao anatinay raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta entina teo anatrehana indray ny fanamby vaovao anatin'izao volana vaovao misokatra zao fa tena ankasitrahanao zay ambinina salama amin'ny zavatra rehetra fa mifepetra anankiray mba nyteneninao tsy hovery ny ainay ndretondray zay tompo mametraka ny ainay a tsy hovery fa ho voatahiry ary ho tehirizinay amin'ny fijoroana tsy anao adaladala amin'ny andavanandrom-piainanay satria ho avy ianao hiveriny ianao ary manomana ny fiverenanao zay tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto ankoa andro maraina ay ametraka ny vesatra ny fisasarana ho eo an-tananao ary alohan'ny ravana eto amin'ity fivorian'ity a dia hamakivaky ny tontolo andro sy ny herinandro zay a miaraka amin'ny fitsaharanao faly ianao raha mety ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainanay a rehefa mitsahatra ao aminao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta ao anatin'izany Jesosy a tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto ianao mahalala ny antony a misy zavatra ao manahirana izay mihitsy le hoe misy zavatra manavesatra ao ny tsy salama ao ny marary ao ny miainatina fanaintaina fampahoriana fanangejana sy fatorana andro marain'izay miverinao ny fahamarinany teninao araka ny voalazanao raha fantatrareo marina dia ny marina no afaka anareo a tsy ho andevo vavaka izay ray aminaran'i Jesosy mba hositranonao zay marary manatrika eto ho afahanao zay voageja manatrika eto nizaniza miatrika fahasarotana fahasairana eo amin'ny fiainana ao anatin'ilay fiatrehana famelomam-bady aman-janaka nefa mividim-piainana miakatra tsy miafina aminao zany tsy taraina fotsiny zay ny atongavana eto fa tena iankina aminao tanteraka satria fantatra efa ianao afaka nokatra lalana afaka mpahita fity afaka hikarakara ny zanaka ao tsiraray avy onzay manana olana momba amin'ny fianarana tompo vangio aoka iseho ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay fianaran'ny ankizy na fianaran'ny lehibe ary indrindra mivavaka izay ao amin'ny asa mandraraha ny asan'ny tanana zay hitahinao amina talenta napetraka ao ampony tsiraray avy a karakarao ny zanakao eo amin'io fananana sy talenta nomenao azy io amin'ny anaran'i Jesosy
mamarana mivavaka zay mametraka ny fiainam-bavaka ay ny fiainam-panahynay ny famakina baiboly fa fana mampiatra andreo teny mpanitsina mba tena anandanja sy anina toerana eo amin'ny fiainanay zany ka ninonina mety hoe tany idiranay teto dia fiovana no ialànay eto miaraka amin'ny fanapa-kevitra any anaty iombona aminao aman-toetra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ao an-tompo mahazo toerana vetivety tianao fanatitra ho voninahitry ny tompontsika azatsiny tsy sanatria manamaivana anao raha toka hoe tsy afaka nanao ianao fa manoro anao ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy ny zavatra omenao fa ny teny voarainao anovanao ary maniry zay raha tena tsy afaka nanao tokoa ianao amin'ny fotoana manaraka eonantsika afaka nokatra lalin'Andriamanitra mba ho isa mpanome anao satria mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Tadidiko tamin'ny vao niditra tato amin'ity asa fanompony ity dia tena fafana be mihitsiny. Halleloia. Zara raha firehodina dia ny zavatra ny tenen'ny pasteur fotsiny dia zao hoe miombona tsara amin'i Jesosy ozy izy. Miombona tsara amin'i Jesosy dia na dia kely hita amin'ny maso azy dia zao manome ny toerana ho an'Andriamanitra foana saza dia voninahitra ho an'ny tompo fa manovy Jesosy. Tsy teny hoe frevy eny aty aposy amin'izao fotoana izao fa aleo ny tompo mahita fa dia rainy Jesosy. Halleloia. Dikan'izany tsy atao mahakivy zany io départ androany io ianao ary tsara départ lavitra noho zay satria zay tamin'izany tsy mbola nazo révélation ohatra le omenanao androany asio tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa mahita fa isesy ny témoignage ato isesy ny témoignage amin'ny zavatra hoe pasteur natomboka le izy dia tanteraka tsara amin'izay tao anatin'ny fo le izy dia afaka natao ny kasaina le izy dia azo soma tsara satria mipetraka ao am-ponao amin'izay le ordre de priorité hoe mba tsy ho very ianao zany hoe mendrika ho an'ny olona tsy very ny zavatra rehetra ao anatin'izay le fahafenona mety mba hameno le banga eo amin'ny fiainanao zay banga tsy mampikoropaka anao fa banga mbola hitsaranao miaraka amin'Andriamanitra zay mahatonga le izy hoe mitsaratra tsara ho amin'ny fotsiny dia mametraka ny fiainam-panahy ao ambony dia anjarana avy eo manokatra ny lalana tsy kelikely eny aza forsena ny tompo ohatrany ianao tsy tiana forsena ihany io aza forsena ny tompo avy aloha izy asa malalaka tsara manana le fotoana mahamety ary za mahita hoe amin'ity volana ity misy an'izay le fotoana mahamety zay hidinan'Andriamanitra hikarakarana anao satria maro toerana ny famonjem-panahy ao am-ponao amin'ny anaran'i Jesosy. Io tehaka mafy tsara ao an'ny tompo dao tsika hitsangana ray misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy nanaritra ity fotoana sarobity zay nampiteny ianao nanome teny ianao namango ny fonay misaotra tena misaotra tsy averinao zay ho diso filazantsara averinao zay ho ao amin'ny filazantsara anao marina mba tsy handray Jesosy hafa zay fa tena enao Jesosy Kristy avy any Nazareta lay namonjy anay sy te hahitanay hiala amin'ny fahotana sady tsy manameloka anay misaotra ny amin'ity fotoana marain'ity raisy ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy any Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raisy ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hitanao ne Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen.